mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika ry havako malala tratretỳ alatsinainy fa 7 volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany soratan'i Paoly ho an'ny Koritiana. Koritiana voalohany toko 7, Koritiana voalohany toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9. Koritiana voalohany toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny Virjina dia tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitro tahaka izay ny an-tranon'ny tompo ahy ho mahatoky. Koa izao no ataoko. Fa tsara amin'ny olona noho ny fahoriana miseho ankehitriny dia ny mitoetra toy izao ihany. Manambady va ianao, aza mitady izay sarahana. Tsy manambady va ianao, aza mitady vady. Nefa na dia anambady aza ianao dia tsy manoto tsy akory, ary na dia anambady aza ny Virjina dia tsy manoto izy. Kanefa kosa anam-pahoriana amin'ny nofo ireny fa izaho mianatra anareo. Ray masonao mana masinina ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Mikasika ny fanambadiana, ny teolojian'ny fanambadiana hotsika teo no resahan'i Paoly amin'ny Koritiana voalohany toko 7. Mikasika ny fanambadiana na ny tsy fanambadian'ny Virjina na ireo tovolahy na tovavy no resahana amin'ity ry havako malala na azo resahana amin'ity andininy ity. Melohany ny anazavana izahay fijerin'ny Paoly nefa dia mampiritreritra ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitro tahaka izay ny an-tranon'ny tompo aho mahatoky. Rehefa miteny moa ny mpanompoandriamanitra ry havako malala dia mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ny lazainy. Ary ny tokony ho izy rehefa mampianatra izy dia tokony ho ny sitrapon'Andriamanitra mifanaraka amin'ny soratra masina ny lazainy. Paoly kosa nefa eto dia manana fanetretena be mihitsy. Ny teny manao hoe zao zavatra lazaiko aminareo zao dia izao hevitro izao. Fa tsy nanana didy manokana, tsy nanana taridalana manokana, tsy manana torohevitra manokana avy amin'Andriamanitra, fa hevitro amin'ny mahazaho Paoly aty. Kanefa zany hevitro zany dia izao hevitra heveriko fa mahatoky, heveriko fa hevitra noho ny famindrampon'ny tompo, noho ny fiatran'ny tompo dia heveriko fa hevitra mitombona tsara ihany izy ity. Zany hoe ilana fanetretena ry havana ny fanoran-kevitra mandrakariva. Misy zany zavatra lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, misy zavatra lazaintsika tena amin'ny mahevitsika azy fotsiny izao. Amin'ny mahevitsika azy izao tahaka ny tenenan'i Paoly manao hoe tena tsy nanana hevitra manokana ny amin'ny tompo momba an'io aho. Satria mantsy misy ny olona dia tena mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy indraindray. Miteny hoe zao ny hevitr'Andriamanitra, zao ny sitrapon'Andriamanitra mikasika an'io, ny teny an'izao Andriamanitra, nanambara zavatra ohatr'izao Andriamanitra, nahita zao zavatra izao araka ny nanehon'Andriamanitra azy. Misy fotoana misy olona tena mahazo antoka zavatra tahaka izany mihitsy ary mamperitreritra. Mamperitreritra ny hoe ahoana tokoa moa zany ny fomba nitenen'Andriamanitra taminy ary ny tsy nitenen'Andriamanitra tamin'ny olona anankiray. Marina fa samy manana ny fomba ifandraisany amin'Andriamanitra ny olona, tsy aditsika hevitra izany. Fa misy fotoana tokony ho atsapany ny mpanompon'Andriamanitra fa manapetra ny zavatra takatry ny olombelona. Ary misy fotoana tsy milaza zavatra isika tsy ny sitrapon'Andriamanitra fa tena ny fijerintsika mihitsy. Ray mantsy rehefa miteny indraindray ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia heverin'ny olona fa izay rehetra tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra avokoa. Eto Paoly dia manazava mihitsy hoe tsia mety misy fotoana atsapan'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ity hevitro ity dia tsy naharaisako toromarika manokana tamin'Andriamanitra. Fa zao hevitro raha manokana ity, saingy ity hevitro raha manokana ity nefa dia hevitro raha manokana izay heveriko fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na heveriko fa azo akana torohevitra. Ny dika zany zavatra azo etikevitra,
zavatra azo lavina, zavatra azo sy tanterahana. Fa rehefa miteny Paoly hoe izao kosa ny sitrapon'Andriamanitra am'izay fotoan'izay dia tsy tokony hidika-hevitra. Fa rehefa miteny Paoly manao hoe na Paoly teny hoe ty kosa hevitro manokana mahay za dia azo resahana tsara mihitsy zany hoe ay no zany dia azo hidika-hevitra. Ary zay ny tiany Paoly resahana eto izay fetran'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapon'ny olona zay. Misy fotoan'Andriamanitra tsy manome toromarika mihitsy mazava ho azy. Fa avelan'Andriamanitra ho isika ny heritreritra, hamoaka ny hevitrintsika, hamakafaka anadiady arak'izay mety heverintsika fa hitarihiny ny fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra antsika. Eto ary de olona be tamin'ny andron'ny Paoly nisy zany fampianarana manao hoe tsy ilaina tsony manambady, efa ho avy ny tompo, efa akaiky ny tompo, tsy ilaina ny manambady, tsy ilaina ny mampakabady. Nisy karazana secte tahak'izany tamin'ny andron'ny Paoly. Nivoy ihany hoe tsy ilaina tsony manambady fa efa akaiky Jesosy sy ny tahak'izany. Dia eto Paoly any teny manao hoe raha ny momba an'izany ndray de zao tena tsy nahazo didy tamin'ny tompo mihitsy aho. Ahoana moa nazahoan'ny Paoly didiny hoe aza vela manambady ny olona? Satria ny sitrapon'Andriamanitra de ny planin'Andriamanitra de manao hoe ny olona de tokony hanambady. Ny planin'Andriamanitra momba ny olona dia hanambady dia mana-tokantrano. Zay ny planin'Andriamanitra. Ahoana moa no handrarany Paoly miteny hoe aza manambady? Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe tsy manana toromarika an'io mihitsy aho. Raha miteny Paoly manao hoe manambady daholo indray dia hitan'ny Paoly any fa hoe any am-parany any ny olona tahak'izao ny zavatra hitranga. Noho zany io Paoly manao hoe tena tsy manana toromarika ninina mihitsy Andriamanitra. Tsy nanome toromarika ninina Paoly manao hoe aza manambady na manambady. Tsy zany ny olana ho Paoly. Fa ny torohevitro kosa de zao Paoly, raha refesina am'izao andro eny an-tsaikehitriny zao de hoy Paoly manao hoe zao ny torohevitro ho an'izay manambady aza misarabady. Mazava ny tenin'ny Paoly ary manambady va ianao? Aza mitady zay isarahana. Zany hoe aza mikaroka fomba isarahana. Tsy aza misaraka fotsiny fa aza mitady hevitra isarahana. Tahak'izay fanontaniana nataon'ilay fariseo mpamadalana tamin'ny Jesosy nanao hoe hono ma Jesosy? Inona azon'ny olona atao ve, azon'ny lehilahy atao ve, azon'ny olona atao ve ny misaotra ny vadiny am'izay rehetra zavatra hiampangany azy, am'izay zavatra tadiaviny, am'izay entiny anamarina ny isarahana aminy. Dia Paoly eto manazava tsara manao hoe raha manambady ianao ka miaina am'izao andro farany zao de zao aza mitady anton-javatra isarahana. Aza mikaroka an'izany ka izao ka izao ka izao. Fa ny faharoa Paoly de zao koa, raha tsy manambady ianao de zao aza mitady vady. Raha tsy manambady ianao dia aza mitady vady. Rehefa mbola mitady vady dia aza katsahana hoe zavatra tsy maintsy hananana zany. Aza katsahana hoe zavatra tsy maintsy hiainana ny fananana an'izany. Fa izao avela fotsiny andeha arak'izay antso zay efa niantsoan'Andriamanitra ny tsirairay avy. Paoly moa manazava an'io ery ambony ery 1:10 manao hoe kanefa aoka ny olona rehetra andeha araka zay anjara nomeny ny tompo azy avy. Misy dia tahak'izay koa misy manao hoe misy olona zay natsoina hanambady de misy olona natsoina tsy hanambady. Ary dia aza mitady vady zany hoe aza izy tsy miteny aza Paoly tsy miteny hoe aza manambady fa aza eritreretina ny hoe tsy mahavita ninona raha tsisy vady, tsy mety ny fiainako raha tsisy vady, tsy maintsy ataoko zay azahoana vady, ataoko amin'ny fomba rehetra zay azahoana vady. Tsy zay ho Paoly. Zany mo hitantsika am'izao androantsika zao hoe be de be ny karazana site de rencontre, be de be am'izao androantsika zao ny karazan-javatra zay ataon'ny olona mba hitadiavana vady. Hoe tsy maintsy hananana lay vady. De Paoly manao hoe tsy voatery ho tsy maintsy manao zany ake ianao. Raha manambady ianao mijanona olona mivadinao, raha ohatra ka tsy mananao aza atao hoe zavatra hitotototoana ka tsy maintsy hiferotanainy zany. Fa zao koa nefa ho Paoly, tsy hoe diso akory ianao raha ohatra ka manambady. Raha ohatra zany ka misy tanorana ohatra zany ka hoe manambady izy tsy hoe diso akory izy. Tsy zay ho Paoly. Tsy olana mihitsy tsy diso izy raha manambady, inona moa ny olana? Tsy diso akory ny manambady. Fa saingy zao Paoly ny torohevitro de izao ho sarotra ny fanambadiana. Ary zay raha teo ny zavatra mitranga am'izao androantsika zao dia
sarotra ny fanambadiana amin'ny fanambadiana folo ohatra eran-tany misoratra na manao mariazy de mety ao anatin'ny telo na efatra ao anatin'izay no mandalo fisarahana ao anatin'ny herintaona na roa taona monja dia hitatsika fa mihasarotra ny fanambadiana araka ty faminaniny Paoly ty manao hoe kanefa anam-pahoriana amin'ny nofo ireny zany hoe misy mihasarotra le fanambadiana satria sy mbala izy mofinaina tandrify ho antsika nio miriavako ity iresahan'ny Paoly momba ny fanambadiana ity dia mampianatra lavin-javatra roa mazava tsara zany amin'ny ara-panahy de izao zava-dehibe ny fahazavan-tsaina ananan'ny mpanompon'Andriamanitra avelan'ny tompo heritreritra isika avelan'ny tompo amakafaka isika misy fotoana omen'ny tompo atsika mazava ny sitrapolo miainga amin'ny soratra masina fa misy fotoana ny fahazavan-tsaina ty anatintsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky atsika no anapahantsika hevitra am'izay toro-hevitra nataontsika ho an'ny hafa zava-dehibe ara ny asan'ny saina tsy hoe ny zava-dehibe any ny asan'ny fanahy sy ny asan'ny vavaka fa zava-dehibe koa ny asan'ny saina sy ny traikefana na ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ahafahana manolo-tsaina ny hafa no zany de zao afaka malala azonao atao tsara ny makatolo-tsaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manana fifandraisana amin'Andriamanitra rahateo dia afaka manolo-tsainanao izy satria sady mahana fahazavam-panahy izy no mahana fahazavan-tsaina dia zava-dehibe ary ny fananantsika ny ray aman-dreny am-panahy reny mba ahafahantsika mankatoro-hevitra dia tapany voalohany am'lay mofinaina moa manazava an'izay hoe zava-dehibe ny fanoloran-tsaina izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra atsika fa ny faharoa de zao zava-dehibe koa ny hibanjinatsika ny fiainana mandrakizay ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao vanim-potoana antseketriny de vanim-potoana ny andro farany de atao amin'ny Paoly isika hibanjina ny fiainana mandrakizay raha ohatra ka mibanjina ny eto tany any isika dia mety ho variana ka manadino lay mandrakizay zay hovatanina raha ohatra Paoly eto ka miteny manao hoe aza misara-panambadiana na aza mitady zay sarahana na miteny toko hoe aza atao tsy maintsy ho zavatra iainana ny ao anatin'ny fanambadiana tsy hoe manana toe-tsainy Paoly ampijaly ny olona na anakana zay mety ho fifalian'ny olona ty amin'ny ao anatin'ny fiainana fandalovana ety ambony tany fa te hametraka kosa Paoly manao hoe mila mibanjina bebe koa ny fanjakan'Andriamanitra isika ny zava-dehibe zany tsy ny fanambadiana na ny fanambadiana fa ny zava-dehibe de ny hoe manahoana ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra so adininao ny fiainana mandrakizay so adininao ny mibanjina ny fiainana mandrakizay fa ty tany ty dia fandalovana so dia raiki-pity am'izao tontolo zao ianao ka manadino ny fiainana mandrakizay zay hovatana tsy fanambadiana na fanambadiana zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de ny hoe za dia mahatsiaro hoe ao amin'Andriamanitra ny fiainako fa tsy eto am'ty zao tontolo zao fandalovana ty araka ny tenin'ny Jaona hoe mandalo ange ny fiainany aza tiky zao tontolo zao na ny zavatra eo am'izao tontolo zao zay mety ho mahavariana fa mety ho manambady ianao fa tsy mahavariana anao ny fiainana eto ambonin'ny tany fa mety tsy manambady ianao fa avariana koa amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany fa ny zava-dehibe de ny hoe fiainana eto ambonin'ny tany de fiainana ijoroana vavolombelona fiainana anim-pona an'Andriamanitra ary fiainana hibanjinana koa nefa ny mandrakizay zay efa nomanin'i Jesosy atsika eto an-tanytsika de mifaly miaraka amin'Andriamanitra mifaly miaraka amin'i Jesosy mifaly miaraka amin'ny mpiarabelona amintsika fa rehefa miala ety kotsika dia mandray ny fiainana mandrakizay zay efa mpanantenain'ny tompo ho an'ny midro hivavaka sika tompo misaotra anao zay am'izao fiantohany ny herinandro omenao anay zao afahanay miavao mandrakariva eo ambany fahasoavanao ity volana oktobra ty de mikasika ny fanambadiana ny tokantrano ny fianakaviana no sohatra masina omenao alahatra ho adiadinay sy fampahirezanay manafatra anay ianao tompo fa fandalovana ny fiainana eto am'izao tontolo zao ka ny fibanjinana ny fiainana mandrakizay no zava-dehibe eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity de manompo anao amin'ny fifaliana zahay manompo ny namanay amin'ny fitiavana izahay mizara fifaliana amin'izy ireo manaiky ho vavolombelonao fa rehefa miala ety kosa de mandray ny fiainana mandrakizay zay efa nampanina tenainao araka ny tenin'ny Jesosy anako manao hoe amboatra fiteokanao anareo ka zay isyano reo koa de mivavaka izay Jesosy malala
ho an'ny mpanaraka zao mofonaino zao isan'andro, ampaherezo mba ho mahatoky, ampaherezo hana fahazavan-tsaina ay manavaka ny sitraponao, ay afantatra ny sitraponao, ay iaina ny sitraponao. Ampaherezo ny tokantrano tsirairay avy Jesoa mba ho tonga tranao-tsakan'ny fahamasinanao sy ny fifalinao. Zao herinandro vao manomboka izao de atafioerin'ny tsirairay, andeha araky ny fahamarinana, andeha araky ny fitiavana, andeha araka ny zotom-po amin'ny fanomponanao. Jereo nisa tokantrano, jereo nisa ambatan'olona Jesoa mba samy atsiaro fa mananao Andriamanitra azo ny antorahana ao anatin'ny fotoana rehetra. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olana, jereo manokana ny tanyrazanay, misaotra ny am'ireo dindinika maro samihafa reo fifanantonana efa atao etsy sy eroa Jesoa fa hialo avy lalana reny mba hivahany ny olana araka izay mahasoa ny tanyrazanay. De mitoera amin'ny mandrakariva Jesoa ho voninahitra ao ny isan'andronay. Amen.